Niafatra ny matsa. Niafatra ny matsa. Nisafidy ny olombelona. Nisafidy ny olombelona. Nosoratany Nary Rakotomahenina. Tantara ovelominy Arliva. Miaraka amin'Noro, Tina ary Niony. Misana ny feo Nirina Raria amin'ny Fidisoa. Na kaizary no nasinonena an'le palitaoko iny izay. Andraso hoe hojery natao anaty armoara. Fa iny tadiavinao Rija? Le palitaoko mainty iny roneny a. Asa na mba madio ihany izy iny na asa efa maloto? Ao ao amin'ny portemanteau farany indrindra ao no nasiako azy. Vao tamin'ny 2 volana ane izy iny nalefako nampanasany. Kangamba tsy maloto fa niforotra angamba ny tsy fantatra hoe. Ay tokoa moa. Ary hono le pataloha miaraka amin'iny koa ve ao? Nampiarahako daholo izy roa ka. Ay. Oka aloha alaiky fa amin'izay mba ho hitanao tsara e. Fa hono ho hitanao roviana nefa izy reto e. Zany hoe misy fety karakarain'ny fiasana mantsy roneny amin'ny sabotsy izao a. De nasaina manokana hanome voninahitra an'izany fety izany. De izay no ilako an'ireo akanjo ireo e. Fety karakarain'ny fiasana ahoana moa izany Rija? Ary angamo voatery tsy maintsy mandeha any ianao e. Ny fety aloha roneny tahaka ny fety rehetra atao azom-bola hoeto manao zavatra ihany a. No hoe voatery mandeha any ve a? Angamba kosa tsy dia izany loatra fa amin'ny mahisan'ny lehibe ny fitantanan-draharaha ao amin'ny toeram-piasana dia sarotra ihany aloha ny andany fanasana ahy satria sady fanasana manokana raha teo ilay izy fa tsy mba fanasana tsotra tahaka ny an'olon-tsotra rehetra. Hevitry ny tapaky ny maro koa nge izany roneny e. Sarotra ny mandahany izany fa izao ahy misy mamperitreritra neny angany amin'izany. Ka inona moa anaka fa tiana hafatesan-drainao tsy mbola ny elona taona iray akory kanefa dia irotsahanao amin'ny korana sy lalao isan-karazany sahady e. Ny lamba mainty aza mbola eny tratranao iny. Eny nandalo tao an'eritreritra tokoa ny amin'izany roneny sangy ndeha atao hoe voatery ihany ahy e. Voatery ahoana e? Voatery ana dia tsy tena izany koa aza. Ny adidy amanandraikitra eo amin'ny toeram-piasana no mahatonga an'izany re. Sarotra ny alangalana indrindra lehibe raha teo ny tena fa tsy mba piasa fehezina tsinona. Mino aho fa tsy ametsy ny adata amin'ny toe-javatra sahala amin'izao. Fa ny firotsahako amin'izao korano izao anie tsy midika velivelo ho fanadinoko azy ary vao maika koa ary tsy faniratsirako ny maharaiko azy fa ny fitandrona fotsiny ihany ny aja mamboninahitra dia tsy azo atao ampatambary eo anivon'ny toeram-piasana e. Oui, Mandrosoa? Aivenao ihany? Zay ihany ka. Hitondra an'ireto taratasy reto eto aminao ah. Tsy izany fa mila fitendrena amin'ny masinina izy reto. Efa nisoratako eny ambony eny daholo ny isan'ny atao amin'ny isanisany. Dia izao. Rehefa vitanao dia mba hoeto miakatra ao amiko azafady indrindra raha tsy hanahirana anao. Zaza no misaotra anao sahirana naritra reto taty amiko. Ary naninona moa raha natsoinao tamin'ny telefona dia angalako azy tany aminao fa tsy ny sahirana anao toy izao e. Ohatray. Ary tsy mety angamo izao fanaterako azy aty aminao izao ka? Tsy hoe tsy mety fa tsy fomba ny lehibe fotsiny. Tsy fomba? Izany mihitsy. Ny fomba diso toerana lila na diso enjana loatra koa dia mampetry voninahitra mandrakariva fa tsy mampisondrotra azy velively. Misy marina ihany aloha ny voalazanao saingy mbola azo edikevitra betsaka ny amin'izany. Eny e, ny zavatra rehetra nge fiadihevitra ekeko izany. Fa ny adala ihany koa tsy mety anaiky ny fahamarinana efa mibaribary. Mbola voaingana tokoa nge ny arahantsika ny asa ka tsara ny resahana an'izany afantarana ny tokony atao sy ny tokony atao e. Sa tsy izany lila? Marina loatra aloha izany Rija. Nitera tena tokoa raha ianao raha niteraka anao a.
Marina raha mba hitako mihitsy izay mahasamy hafanao amin'irainao. Misy ihany fa tsy dia mbola tsikaritra ao angamba ka. Dia izay tokoa anga afahono raha tsy hadiso. Ninona ny amin'izay? Afaka manatrika an'ilay korana amin'ny sabotsy izao ve ianao? Eny e, hatramin'izao aloha tsy mbola misy manaka anahy. Fa hono a? Inona no mahatonga anao anontany an'izany? Ka ny amin'ity lamba mainty mbola eo an-tratranao? Ohatray, lalina indray izany fanamarinanao izany? Tsy izany fa ny fahafantarako loatra indrainao no mahatonga hamarika izany zavatra izany. Nahasarotiny azy fatratra mantsy ny amin'ny fomba raha io ka tsy nanikeny hanaovana korana mihitsy raha mbola misaona. Indrindra olona kaiky sahala amin'izao ianao sy izy izao. Eny e, marina aloha izany ry Lila. Ary vao niresahana sy neny tokoa izy io. Saingy ataoko ahoana moa tsy hanatrika ny korana io aminao? Nde eritreretina hoe tsy hanatrika an'iny ihany a. Dia ho inona moa ny fiantraikan'izany eo anivon'ireo toeram-piasana sy ny mpiara-miasa rehetra sy ny olona rehetra hanatrika eo? Satria tsy maintsy ho fantatry ny olona nefa tsy ho tonga ny nasaina manokana e. Izay aloha e. Ny tena vaovao rahateo e. Ny voninahitra efa nanana ny dada teto amin'ny toeram-piasana koa mangana fotsiny. Sady sambany koa hatramin'izay nahatongavako teto ane mba nanao fihetsiketsehana toy izao ny toeram-piasantsika e. Ny tamin'ny andron'ny dada no tsy fantatro. Tena sambany mihitsy aloha izao korana izao fa na tamin'ny andro indrainao aza tsy mbola nisy toy izao mihitsy. Ka ivero amin'izany ary ny tokony ataoko e. Sarotra tokoa e. Sady ianao mihitsy anie no hanome voninahitra ny fotoana fa tsy mba isan'ny olona nasaina manokana fotsiny. Izany indrindra hoa. Ka tapa-kevitra izany ianao? Mino aho fa tsy hasarotiny any dada kosa raha izay izany foana ry Lila. Inoko fa amela alalaka amin'ny fanapahan-kevitra izy. Ay Lila, vao mandrosoa ianao? Ya, hitondra indreto taratasina mpanaovanao arety fotsiny a. Ha, vitanao sahady. Tena kinga lahy ianao izany a. Saotra indrindra. Inona moa no tokony hisaoranao fa asako ihany anie io e. Ka ny olona miasa tsara mendrika fisaorana re. Sady raron-draha teo izany. Ilazako vetivety ary aloha ianao e. Andao ary fa dia misaotra anao a. Kinga tokoa lahy Lila izany a. Taratasy be dia be reto dia vita ny vetivety foana teo. Tsy mahagaga raha tiany dada izy e. Azo tsapahitanana amin'izao ataony izao no mahatovavy matotra sy endry azy. Tonga ianao anaka. Tonga ary neny. Nafana be ny andro androany. Tsy tahaka ny omaly. Samba le lomba nipoaka tokoa ny andro androany. Isan'andro ane ka mandrivotra be foana e. Ny andro ririnina mariny ty tsy mena mivadika. Ka mipetrahary sakafo sika mianaka e. Manahoana aloha izao ny fandeha ny asanao e. Mandeha ihany sa? Eny e, misotra miandalanao izy aloha. Tsy afenina koa nefa fa sarodiasana ihany dada rehefa tena natao ny fandinihana. Mila fahazarana sy fahalalana betsaka ny mampitatandra raha fa tsy vitavita ho azy izy ao amin'izao fotoana izao ry neny e. I dada ane efa 50 ny tanany toerana io e. Za kosa voazara raha ny ohatra kely ny 30 taonako. Ka tsy mitovy kosa ankianaka ny fomba nitaizananao sy ny rainao e. Ny anareo ankehitriny efa lasa lavitra ny fahalalana tsy toy ny tamin'ny andronay taloha e. Izay aloha e. Efa mandrosany ny andro ka tsy toy ny taloha foana ridy za. Sady andro ny tanora rahateo re zao andro zao e. Zay tokoa angary neny e. Nefa na dia izany aza
tsapako ihany aloha ny ilana fahazarana eo amin'ny asa toy izao e. Zay aloha e. Na ny fomba fitatahana na ny fifandraisana amin'ny mpiasa iarahana miasa, ilana fahalalana daholo izany rehetrarehetra izany raha tiana handrosony ny toeram-piasana. Ary mino aho fa no ny fananany dadan'ireo fahalalan'ireo no na olona iketeny azy tao amin'ny toeram-piasana. Fa avadika aloha ny tavarija. Tsy tsara vera mba mieritreritra ny amin'ny hoavinao amin'izay ianao e. Ny taona efa mandroso ihany, ny tena koa efa manana anton'asa ahafahana mamomelona vady aman-janaka e. Ka tokony mba eritreritra teny izao ihany sao dia saoriana loatra ry anako. Efa nieritreritra ny amin'izany tokoa ary neny saingy. Saingy ahoana. Rehefa tena nandinika tao tsy hitako hatramin'izao izay mba fanapahan-kevitra tokony ho raisiko koa. Araka ny efa fantatrao dia mifankaty aloha izay sy verona dia vao mambolana vitsihana azy izay. Eny. Ny fanindriako anefa ary ny fanindriany vero ihany koa e, dia ny anatanteraka an'izany fankatiavana izany hatramin'ny fanambadiana mihitsy. Kanefa ny masadaikatra dia ny amin'ilay afatra napetraka tompoko lahdady ny amin'ny tokony hanambadiako an'ny lila mpitantsoratra ao amin'ny orinasa. Masadaikatra ny mieritreritra ny afatra napetraka dady io satria raha tadidiny neny tsara dia tsy toy ny fiangaviana velively ny lazany azy, fa toy ny manao mihitsy hoe ililany tsy maintsy ho vadiko. Hoy mantsy izy raha nilaza tamintsika tamin'io afatra io, aza mitady vehivavy hafa ho vadiny lafa io lily io tiavo, izy ny tovavy mendrika sy montiny ka sambatrany lahy. Ka rehefa nandinika an'izany rehetrarehetra izany ary neny, ohatra ny manontany tena ihany ny amin'izay tokony ho ataoko na hanambady an'ny lila araka ny afatra dada na tsy hanaraka ny havany dia hanambady an'ny vero izay tsorona fa tena tiako ary tena tia ihany koa. Ka inona hoe ianao aloha no mety ho anton'izany e? Fantaniana tokony hipetraka koa neny amin'izay e. Eny e, araka ny hevitry neny, inona ary ny tokony ataoko e? Anaraka ny hevitry dada ve sa anaraka ny safidiko? Ambarako anao voalohany indrindra aloha Rija. Fa zava-masina amintsika malagasy loatra neny afatry ny maty. Ka mandrakariva tsy maintsy adzaina izy ireny, fa mety hiteraka zava-doza tsy napoizina akory ny fanaovana tsinotsinona azy. Finoantsika aloha izany e, nefa atao ahoana moa fa manana ny safidinao koa ny ianao e. Tsy misy afaka anery ianao amin'izay sitraky ny fonao na oviana na oviana. Fa raha ny hevitro manokana kosa aloha ny tiana ho fantatra dia tsorona fa tokony hanana ny safidinao ianao amin'izay olona ho tiavinao. Sakamalaho sy avozy ihany koa ireo amiko ka samy manana ny anitra ho azy e. Ary vavakisoa misy sira koa ka tokony ao hihinana azy. Tsy afeninanao koa aloha Rija, fa tampoka loatra ne iny lazandrainao taminao ny afatra iny. Marina tampoka loatra. Ny mampieritreritra fotsiny aloha dia izao e. Asa na efa nambarany any lily ny fanirinina ianao ihany na nambarany azy talohan'ny nahafatesany ireny. No hoe nilaza mivantana tamin'ny lila angamba ary neny. Inoko fa tsy nanao an'izany koa sy dady e, fa ny fihetsika sy ny fiteniny maneho fitiavana azy no nandeha ho azy teo amin'ny fiainany dada, ary tsy maintsy fantatry lila izany. Ary manao ahoana aloha fandraisanao amin'ny lila amin'izao fotoana irahanareo miasa izao e? Hatramin'izao aloha tsy mbola misy ninonina e. Tahaka ny mpiara-miasa rehetra ihany no hiverako an'ny lila, ary izy koa tsy mihevitra ninonina amiko mihitsy. Tovavy endry sady mahay mitondra tena aloha raha ilila. Izany dia tena tsy lavina mihitsy e. Efa magaga ho aho e. Ny tsy mampiraika amin'ny fitiavanao aminy araka ny fanirindrainao e. Marina magaga. Mahazendana marina tokoa aloha e. Satria rehefa tena dinihana dia tsy hitako mihitsy izay tsy tokony hitiavako azy. Na ny bikany na ny endrika na ny toe-panahy hatramin'ny fomba fiasa aza. Manahirana raha sahala amin'izao daholo aloha ny safidy e. Tsy maintsy hakana fanapahan-kevitra, indrindra zavatra miantoka ny ho avy rehetra fa
tsy hoe andalo na iserana vetivety akory. eny e dinio tsara ihany aloha alohan'ny anapa-kevitra mariny, alay voambony alay voambany fa rehefa mandinika ely ianao tsy hisy intsony amin'izay nenina ao ariana. Ry mitsorery atsisyn-dalandry marina tsisy tokoa io. Manahoany Ritsy? Way, manahoany Vero? Salama tsara fa misaotra ka. Fa hono Ritsy? Fa nisy inona ny tonga ty sala amin'izao ianao? Misy inona ahoana moa ry Vero? Kakako. Tonga hitsenanao fotsiny ania dia izay e. Ay ve. Gagaga ihany amantsy natazana nanao ny zory teto raha vao nivoaka ny trano fiasana. No Veroko misy inona mbaranaoko. Fa hono tsy tiany Vero angano mandray ny zavatra avy amiko. Mahaliana mihitsy ny tena marina Ritsa. Tsy mahazatra mantsy ny mahitanao mitsena tahako izao ka tsy heverinao ara-dalàna ve raha mba gaga ihany amin'izany e. Marina aloha voalazanao e. Ka asa na avelanao hitsenanao toy izao foana na tsy? Rehefa afaka manao izany ianao, inona moa no tokony anakanako anao tsy hanao an'izany? Ay, mahafaly akoho izany ary tena faly mihitsy amin'izany. Rehefa tsy afaka kosa ianao, tsy misy tsinona dia kely aza Ritsy. Iara-malala ny fahasaranana amin'ny asa aman-draharaha. Saotra ry Vero. Fa ny amin'izay fahasairanana izay indrindra no antony anaovako an'izao satria angamba tsapanao fa tsy dia manam-potoana firy ahafahana miresaka aminao e. Indrindra moa no isika samy miasa. Nefa everiko fa tena ilainy izany. Indrindra raha ho lasa lavitra ihany ny fikasantsika. Sady izao re, tsy misy fotoana sy toerana hafahafahantsika manao an'izany koa raha tsy toy izao anga. Marina mihitsy ny voalazanao Ritsy satria na izaho koa zange mba natsapy izany ihany teo amintsika e. Saingy noho ny asa aman-draharaha amin'ny tana moa dia tsy hitako izay azo noarana fa tsy ireny zatonga tsy indraindrainy aminao ireny, ry sabotsy arivo ireny ohatra. Nefa mazantsika tsy mba afaka miresaka firy akory amin'ireny fotoana ireny. Izany indrindra mantsy ry Vero. Ka araka ireny resaka efa nifanaovantsika ireny, asa na efa nisy fanapahan-kevitra ao ny amintsika na mbola misy zavatra tianao ho fantatra ihany koa. Fa izao e, mametraka an'izany aminao ihany ary Vero. Satria fantatrao ihany fa na izaho na ianao samy mba efa lehibebe ihany. Marina aloha izany. Na dia mbola azo lazaina hoe tsy lazondazony azy e. 4 taona aho izao. 2 taona ianao. Tsy antitra izany nefa tsy zaza tsony koa. Ary ny tena hiveriko zava-dehibe dia ny amin'izay hozanantsika raha hivady ihany sika satria izy ireo anie no hijala raha tsy hanana an'izay anteherany amin'ny androm-pahatanorany e. Ekeko ny fahamarinany voalazanao Ritsa. Ka raha ny amiko manokana tsy manam-piovan-kevitra tsony aho. Fa hatramin'ny voalohany nahitako anao ary mbola namafisy ny fifanesarako taminao dia tsapako sady ireko ny vadinao sy oren'ny zanantsika. Saotra ry Vero. Izaho koa manaiky toanao. Manaiky vadinao sy orain'ny zanantsika ary olohan'ny fianakaviana ahoritsika. Manaiky anao vadiko sy oren'ny zanaka iarahantsika manana ihany koa. Dia izay ny fanapahan-kevitra isy Vero ry neny e. Ny fanaiky hivady izahay ary araka ny vinavina dia tsy ho ela intsony ny anaovana ny raharaha. Efa nanontany momba nyity trano eto ampitantsika ity ihany koa moa fa tsy misy mipetraka intsony ny araka ny filazan'ny zareo. Dia nifandriako anay izy io. Manao apitapita eto ihany sika e. Isika telo mianaka koa moa amin'izay tsy mifanalavitra. Tsara ny anaka. Fa dia tongava sola iandro e. Mirary ianao sy Vero aorina izay kasainareo. Saotra indrindra ry neny.
Vita soma tsara ihany rahany zanako. Tseriany any jery azy teo ampanonana ny voady panikeny any verovadiny. Nangano any sy nangofom-peo izy teo ampanaovana izany ka ny ranomasoko avy koa no narivo nandre azy. Zany raha nisy valaka tamin'ny nataondra arifony izay mifanaiky toy izao koa. Ny teratena tokoa raha aro niteraka andrije. Ary vero tovavy mendrika ka mihona fa ho sambatry rija manana azy na dia tsy araka ny fanirinyrainy azy izao safidiny izao. Vero ahoana Rija? Zao amin'ny herinandro ambony iny araka ny fanapahan-kevitra ny direkterako. Dia maninona? Amin'iny aho no mahazo fiara ampiasaiko. Dia manam-pahatonga ny fiara io dia mandehana aloha ianao taxi. Indrindra moa rehefa miasa mandritra nyity herinandro ity ihany. Ianao mantsy izao no ohatrany somary lavidavitra fa za nge mba akaikikaiky ihany. Tsy maninona tsy akory Rija raha mandeha tongotra za. Efa mahazatra ihany koa izany. Miala melolo fotsiny aho dia amin'izay mba tsy mirotoroto loatra eny an-dalana. Ay. Eny zay tianao ihany tsy maninona fa sao ianao mihafahafa no ilazako an'izany. Fa angaha ity tsy tokantrantsika no hafahafa Rija. Iza mahita Ianao koa mba lalina mihitsiny. Ka ny fahafantarako anao anie no mahatonga hiteny an'izany. Ianao mantsy mamono tena loatra indraindraiky. Ny hofatanao ny fanondriako Rija. Sa tsy tianao izany? Manao an'izay mampirongatra ny fitiavaka ianao izany Vero a. Inona aminao no atao hoe fahasambarana? Ny fahasambarana ve Rija? Ny manao izay asambatra ny olo tiana. Vero Rija, tiako loatra ny ianao raha afako e. Za koa tianao Rija. Vao herinandro monjy izao no niarahako ny aina tamin'ny Vero nefa dia tsapako ho feno fifaliana ny fiainanay. Tovavy mendrika koa i Vero na dia manana ny maha izy azy manokana azy lila ka niriny dadany mba hanambadiako azy. Efa ho azoko koa izao ny fiara ampiasaiko manokana ka tsy hanano sarotra ny Vero intsony ny famonjena ny asany. Sady tsy voatery fomaraina be sahala amin'ny fanaony intsony izy. Efa ny fito latsaka kely sahady. Mandeha koa izany olo izany. Efa maizina be koa na nanaratra any. Ririnina marina tokoa moa miondriko. Oka aloha hikarakara ny sakafo hariva fa efa avokoa ngamba izay ritsaka. Nizay angamba izy. Ndre fa isa ary izany. Angamba misy ankizy milalao kosa angambako. Nefa toa tsy misy feona ankizy mihitsy sady toa tsy dia misy ankizy koa na atombanina ambony. Andraso hoe ho tazaniko atohatra. Tsy misy naizana izy. Nefa dia henoko izao mihitsy ny fiveziveziny miakatra sy midina ny tohatra. Za koa ngany tsy zatra mipetraka amin'itony trano lehibe itony ka na ny saiko koa no efa vezana loatra. Oka aloha rotsaka ny vary ka. Ary toa mivoa azy dia trano. Sa natosiky ny rivotra. Andeha koa andrandry kely mandra-pamasaka ny vary fa tena mivizana koa izany. Nzay ndrefa misy miakatra ao tohatra. Iza ihany ary izao. Sady misy rivotra be izy izany. Aty ambony aty ve dia mety ho tonga ny rivotra be sahala amin'izany. Jereo fa mivoa azy hatramin'ny varavarambe. Andraso mihitsy dinoka ny atohatra any jereko izay misehoaka. Rivotra avaiza ary izany.
Ary inona koa izany fioreko izany? Sa toa misy fofona fa marina tsy miolona izany totonoko izany. Oaka idiana mihitsy ny varavarana ka. Nakaiza foana koary ty Rija ny mbola tsy tonga ihany. Efa mivalilatsaka izao. Draiky mangovotra marina. Ahoana indray izany fandonandridy izany? Andriamanitra! Fa tao tsy misy na iza kory. Nefa dia nisy nandona zao teo henoko tsara mihitsy. Marina tsy lozy ty. Fa ahoanary? Nisy nandona marina ve teo samy saiko nefa visane. Aleo edina ny trano fa tsy raitra ny tebiteby amin'izao zavatra izao ka. Atoko tsy mba misy azo tazanana izay olona mandona ao ambany ao kory. Ka mamono varavarambe foana vao mahita izay olona ao. Jany rehefa misy miakatra ao atohatra. Ary sao dia mahareza kosa ary sao manao fazifazy ratsy izao e. Nefa dia inona koa nanaovana izany? Ay venao ihany Rija. Mandray. Fa noverinao fa ho izy ary vero? Tsy izany Rija fa efa nisy nandona koa talohanao tao nefa novoraiko ny trano tsy nisy na iza kory tao. Nisy ianao nandona nefa tsy misy nizaniza? Ieno a? Mbola variana loatra angamba ny sainao ka. Ka. Na koa efa zatra ny mandrea mandona amin'ny ora fahatongavako ara-dalàna ka izany no nandrenesanao olona mandona tao ambaravarana? Tena nisy Rija. Somary diso ariana androany fa mbola niara-nivory tamin'ny direktera jeneraliny izay izay chef de service rehetra. Fivoriana tsy ara-potoana ka nafahana nampiomanana anao meloa. Fa hono a? Efa masaka nga sakafontsika? Ka miandry anao sisa Rija? Ay ve. Andao ary sakafo fa mbola makifo maraina indray rapitso e. Andao ary. Zany tao mivezivezy fotsiny fa tsy mandona. Rija, ohatr'izany mihitsy nge le taloha natongavanao e. Ary sao dia mba sanatriny izany ka olon-dratsy kosa. Nefa ve dia hitabataba ohatr'izany raha olon-dratsy? Andraso hoe ho jereko. Hoe, ary efa miraika amby folo sasan'ny alina ary ka izao. Tena tsy misy nizaniza. Nefa dia tena mivezivezy zao mihitsy ny fandrenesana azy. Hitako. Sika ianao ve ny manofy daholo kosa e? Izany nge mahagaga Rija. Andao aloha tory fa tsy misy ninenina izany eo e. Hoe, ary toa vao maika eny mafy ihany izany tabataba izany vao nipika ny jiro. Sady toa misy rivotra mifofofoana izany. Nijako fa tena misy miakatra ny tohatra. Vero a? Tena fa mindran'olona mihitsy izany. Efa eo mbaravarana mihitsy eny izany e. Fa isy mandaka ny varavarana. Izy zany! Izy zao e! Rija, matahotra. Marina tsy lozy ty Rija, matahotra ka. Izy zao! Tena tsy misy mamaly akory. Hitako. Ho azy ny trano marina. Inona koa izany fofona hafahafa izany? Rija, matahotra ka. Jereo fa maizina be ondala tsara. Misy namono ny jiro Rija. Eny tokoa. Andriamanitra. Nefa nge vao narehatra ho jiro e. Aza aloha arehatra ny jiro ato trano. Aza tazononao a. Aza mandeha lavitra ianao fa matahotra Rija. Ary izany mamono jiro izany e. Jiro vao narehatra io misy namono io.
Marina tsy lozy ty. Fa ino zany? Da fofona hafahafa. Rija, inona zany? Inona koa zany fofona hafahafa zany, Rija? Aza tazonina aloha fa avelao ka ny lehilahy de posy atsy ananinatsy e. Atahotra, Rija. Dray. Ary misy mitsaitsaika an'izany. Vero! Fa naninona ianao? Vero! Vero fa maninona? Marina tsy safotra izany. Andraso arehatra ny jiro. Vero Vero tena safotra Marina. Andraso aloha angalana rano mangatsika. Izay indray ary fa misy namono ny jiro. Izay koa fa nidovaka le fofona hafahafa. Marina tsy fofopaty faloha. Day tena misy avelomonina ato amin'ity trano ity. Andraso aloha kosehany eto amin'ity maizimaizina ity Vero. Vero, ina ary ny dikan'izao? De ho avelo Marina ve? Avelon'iza nefa? Vero Vero, tena tsy mahatsiaro tena mihitsy izany. Maraina ihany ty ny andro. Hita ho ary Rijako. Vero mbola vizana be nga ianao zany? Afaka mitsangana angamba, Rija. Raha mbola vizana aloha ianao betra fa iarako any am-piasana. Tsy maninona Rija. Fa ono Rija. Fa iza nge ho le olona tonga teo alina iny? Olona tonga teo alina? Ie. Tsy nisy olona tonga teto ka. Sikesenao ihany anie ny teto e. Tsy nisy olo-kafa. Fa iza ary zany le hitako teo iny raha izany ka. No everiko olo-patatrao mantsy izy iny. Fa olona tahaka an'iza aloha izany e. Izy aloha efa lehibe. Efa lehibe? Fahitana ve sa nofy e? Nahita Rija. Ono tokony firy taona ny fahitanao azy? 9 mahery angamba. Eo efa lehibe eo amantsy ianao e. Sady zay efa fotsy volo koa. 9 taona mahery. Efa fotsy volo. Izy ary zany. De tsy nilaza ninina taminao ve izy? Ianao ange no nresahany fa tsy zay e. Fa nga tsy tadidinao sahady. Tena nanonofo maro ny Vero ny alina iny. Raha tsy zany de nisy zavatra niseho taminy. Inona nefa? Olona 9 taona mahery. Izany olona zany. Ary ianao inona? Nefa tsy fantany akory fa lasainao ny resaka tamiko. Vero? Ho atsy amin'eny aloha fa de fa ataovy ny fiomananao Verina eo ary efa tokony andesika. Eny ary Rija. Marina tsy mbola matory koa neny zany. Nefa mifito maraina zao e. Tsy mba fomba ny loatra aloha ny sala am'izao. Neny Neny! Za ihany fa voay e! Marina tsy mbola matory izy matoa tsy mandeha an'izany. Rehefa avy miasa indray ary angamba katia.
Iza nge Rija ray vahiny tonga alina tao aminareo iny Vahiny tonga alina? Vahiny tonga alina ahoana morina iny? Vahiny tonga alina ka hoe vahiny tonga alina ahoana ndray. Fa ilay lehilahy lehibe tonga alina tokony ho tamin'ny 12 iny 12 sasany keo angambany. Ary niresaka taminao fa nivadinao angamba mbola natory. Vahinona koa ary dia mba ranon'iny. Fa ahoana no nahitany eny an'ilay vahiny e? Fangana iny tsy natory? Natory ve hitan'izany Rija? Ka taiza ary no nahitany eny azy? Sa novoainy eny ny trano? Sa narangaranonao teo amin'ny fasiana fanalahidy? Ataonao inona nefa izay fomba nahitako azy Rija? Hitako fotsiny izy dia izay. Lela lehibe efa fotsy volo iny ilay izy ary dia niresaka taminao soamatsara izao no nahitako azy. Niverika olo-patatrao na mpiara-miasa aminao izy iny. Tena mahagaga izany. Inona mahagaga amin'izany Rija? Nahitanao sy vero an'izany olona izany nefa tsy mba nahitako azy kosa. Izany lazainareo fa niresaka taminy nefa izany tsy nahita na nandre olona tonga teto akory alina. Tsy nahitanao azy. Eno dia nanonofo izany izay sy vero ianao? Asa tsy fantatro. Ary tsy mba nandre tabataba tato an-dalatsara ve neny alina? Na nandre fofona hafahafa ihany koa? Fofona hafahafa ahoana koa Rija? Tsy nandre aho afa-tsy nahatongavany olona iny fotsiny dia izay nefa lazaiko anao. Ary tsy nandre any verony kika ve no? Ka efa voalazako anao fa tsy nandre na inona afa-tsy nahatongavany olona io dia izay dia tena mahazendana mihitsy raha izany. Fa tamin'ny firy neny natory alina? Tamin'ny 7 sahala amin'ireny mahazatra ireny foana ka. Dia tamin'ny 12 sasany ny tonga ilay olona? Izany mihitsy satria nijery famantaranandro tamin'izay. Amin'ny sisa rehefa tonga ao aminay io olona io ka hitanao ny hatongavany dia makanisa ao aminay fa tiako ampahafantarina azy ianao. Tsy maintsy tonga ara-potoana ny an-trano aho isaky ny hariva toy izao fa izao mitaitaina rereo indray vero. Nahagaga mihitsy ny fisehoan-javatra ho maly alina iny. 20 taona mahery izao nefa nipetrahana 3 mianaka tao. Tsy mbola nisala amin'ireny mihitsy. Ka noho ny ankehitriny ve vao hoe izy matoto? Tena tsy mampino izany. Fa tena nisy fahitana mihitsy teo amin'izy mianaka matoa. Izy mianaka niarina hita zavatra mitovy tsy misy voasana sala amin'izany. Indray miverina indray ilay zava-niseho maly alina. Iza ihany ary izao? Rija Tena vero ino efa izany? Misy mandendeha ao an-dalantsara ao. Ino Trano maly alina ihany. Izy izany Rija? Miorina mihitsy izany no dodohako Rija. Matavatra. Marina. Rija, njany koa ilay fofona. Izy izao Izy izao! Rija, misy mandaka indray ary ny varavaranako. aza miala eto ianao Rija. Aza miala eto ianao fa mahatahotra ka. Rija. Vero ampirehitra jiro fotsiny ane ahy. Matahotra re. Ndray marina. Inona izany voatsapako izany? Inona Rija? Mangatsika be sala amin'ny fanala. Ary inona izany zavatra fotsifotsy mandindona be tazako teo iny? To manatona izy izany.
Fa inona ary ny zavatra hitako teo iny? To lamba fotsy mirebareba. Fa inona? Vonjeo! Tsy tsara ho antsika ve ny mitady trano vaovao fa tsy hipetraka ntsony amin'ity trano ity ka? Zao avo tena mihaiko fa misy mahatotomonina ato. Mariny nefa ne dia mahagaga raha hatramin'izay nipetrahanareo teto tsy nisy toy izao kanefa ankehitriny vo isan'izany. Sa inona no antony mety mahatonga ny fisindreny zavatra ireny Rija? Mety ho ny olona nipetraka taloha angamba mahatonga an'izany. Asa izany mahafantatra na nisy maty tao aminy ka izany na tonga azy hiala teto amin'ity trano ity na ahoana? Ary dia isika no isehon'ny angatra sala amin'izao. Dia izay tokoa ka. Fa na ahoana aloha Rija, araka ny hevitra dia tsara mitady trano vaovao mihitsy tsika hipetrahantsika. Mandreraka ny tebotebo lava eto sala amin'izao ka. Kanefa moa aiza indray no hita trano izao e? Ka mitady re. Tsy anahirana be ve vao hita raha hita aza? Atao ahoana ary fa mitady aloha miala ninona ry ny tena mariny. Sendra ny tsy nampozina koa sika ka atao ahoana moa? Aza maika any an-dosotra foana aloha ianao ry very fa mahandrasa kely ihany aloha ka. Tsy maintsy ho hitantsika ihany ilay fanafody amin'izao. Ay neny. Manahoana neny? Manosoa ianao? Manahoana? Misy vaovao entin'ny neny ho any amin'ny vady nga? Izany dia izany tokoa aloha e, izany ry vero a. Ka asa aloha raha afaka ihainao ianareo mivady na tsy, sao dia mbola misy zavatra ataonareo e. Menonao izay rery neny. Menonao ry nena. Eto ny teninao. Eno miorina ho any hododoko lahy zao zavatra izao aminareo ry izy mivady a. Kanefa dia lazaiko ihany fa sao dia misy azonareo atao anam-pinaka. Fa nisy inona ry neny a? Eno a? Zao e asa ho any na nofy aho nefa dia tena nahatsiaro tena zao mihitsy aho e. Fa nisy avelo tonga tao amiko alina. Tsy nanofy mihitsy aho a. Fa tena hitako tsara zao ilay izy nijoro teo atongom-pandrinako. Zany? Tsy hitako aloha izay endriny hoe ahoana na ahoana fa ny akanjo fotsy nanaovany fotsiny nahafantarako ny mahavelo azy izay. Ay koa nisy eo tao aminao ilay ny zavatra indry neny. Fa nga koa hitanareo iny anaka? Tsy hoe hitanay fa ahoana? Tena teto aminay mihitsy izy ry neny a. Ary rehefa avy tato aminay angamba izy zany dia nakao amin'ny indray. Raha izay ny fandehany. Fa avelo iny indry neny a. Ary avelo n'iza. Io ange izao no mampiadevitra anay sy rijetiko. Satria hatramin'izay nipetrahanareo teto tsy mbola nisy oatra ny mihitsy hatramin'izay. Izany indrindra mantsianaka ny tena mahagaga. 20 taona mahery ane nefa nipetrahanay telo mianaka teto tsy mbola nisy na dia hoe indray mandeha akory azy ny sala amin'izao e. Marina e. Ka matotoa avy aiza ary nitantsika alina ozy neny? Asa aiza moa nahafantaran'izany ry anako. Fa tena mampiorokoditra na dia hoe mieritreritra azy aza. Ka inona hoy neny no tokony atao amin'izao zavatra izao e? Ka inona moa ry velo no azontsika atao a? Tsy fantatro. Tsy mbola seho zavatra toy izao hatramin'izay niainako fa tsy fantatro izay mety ho fanafodiny izao ka. Ny aminy tsy ny hevitra ry neny dia nitady trano vaovao kanefa to tsy mamparesika ny Rija loatra ny amin'izaniko. Fa hono Rija. Endry neny. Misy zavatra eritreretinao ngaka momba izao zavantrango izao e. Zao reny ro izy rezy mianaka. Mahandrasa kely foana ary manana finoana fa tsy maintsy foana izao zavatra rehetra izao na hoela na hoaingana. Ny fahafatesana ihany tsy misy fanafodiny fa raha izay avelo aintsika foana no manaka anazy tsy iseho intsony e.
Ary toa mbola niverina ihany le zavatra na dia efa nanaovana ody aza. Fa nahoana ary? Tsy mahery zany le ohatiny mellerangary. Nefa dia nanome toky izy fa ho afaka ny olana ny tia matotoa sy matotrany. Ary to idada izy mihitsy marina fa azaka sianao fa mangatsika be no zany. Ahoana miaino anao dia ho tsiniko ve ny manambady amin'ny very hoe izy anie tovavy endry, tovavy montiny, tsara fanahy ihany koa. Salamilila ihany rery dada. Tsy pakatoa. Dia ho tsiniko ve ny manambady amin'ny very hoe tsiniko. Mandro za ihany anatitra andreto taratasy reto ato amina fotsiny aho. Sotranao Fa nisinina ary nitohatra ny tezitra rija. Niova mihitsy izy tato ato izay. Hatramin'ny alarobiny makaty izao dia saika sahala amin'izao foana no ahitako azy. Sao dia mba nisinina kosa ary dia noho ny amiko ve? Nefa inona moa manakana azy tsy laza izany raha ohatra nisy nanorosory azy noho ny amiko ka? Tsy dia mba fanao loatra ny sahala amin'izao. Sa noho ny amin'ny vadiny? Asa aleo hiasa fa manahirana koa mieritreritra an'izany ka. Allo? Ao avy idio ny trano dia mipetra kely ianao azavady. Voalohany indrindra dia miala tsiny raha nampiantso anao. Ary koa raha hiresaka aminao momba an'izao zavatra izao aty amin'ny birao. Ny antony dia tsy misy toerana hafa, tsy misy fotoana hafa, tsy misy izany rehetra izany efa antsika manao an'izany ivelan'ny ora fiasana. Mino aho fa tsy dia ho lava loatra ny resaka ataoko aminao. Resaka mikasikinina moa izay? Antananao ary lila ka valio amin'ny fahatsorana sy fahamarinana fino ny fanontaniako mba tsy ampitarazoka ny resantsika. Ka zao ary fony tompoko lahadada na ngiaraharo araka ny fiantsonao azy izay niara-ny asa taminao teto. Nisy ve resaka ny fanaovany taminao na teny nolazainy taminao mikasika anao manokana sy mikasika aho koa? Azafady fa tsy dia azoko. Anazava azy aminao ary ka eno tsara. Miaino anao ary ahy. Talohany nafatesany dada, ora vitsivitsy talohany nataperany ainy dia nanafatra sineny izy fa izaho moa no ny atefan'ny teniny satria mikasika manokana ny zavatra nolazainy. Aza mitady vehivavy hafa ho vadiny lahy hoy izy fa io lila tiavo. Ianao nolazainy tamin'izany. Tsapanao angamba tamin'ny niarahanao ny asa taminy fa tsy nisy mpiasa tiany ohatranao tamin'ireo mpiara-miasa taminy. Ary raha tsy diso ny fampitondra tahaka ny mpianaka mihitsy nareo. Marina aloha izany. Eo indrindra no hipetrahan'ny fanontaniako anao tery am-boalohany hoe tsy nilaza zavatra taminao momba antsika ve dada? Na farafaratsiny na nipiteny taminao na tamin'ny fomba ny olaka na mivantana? Fantatry dia fantatry tokoa aloha raha fitiavan-drainao ary ija. Ary fantatry ny mpiara-miasa amintsika ihany koa izany. Kanefa na dia izany aza dia tsy mbola nandrehandrainao laza tamiko momba anao na dia indraimbava aza. Ary na dia ianao solo azy teto aza
tsy fantatro raha tsy hainao efa tonga ny asa teto mihitsy. Zany ve? Karaha ny amin'ny hoe resaka nataondrainao tamiko manokana momba antsika. Tsy nisy an'izany mihitsy na dia kely aza. Sady tsy fomba ndrainao raha teo aneny mandany andro iresaka an'izany aty ampiasany. Mahagaga zany. Fa nahoana Rija? Ary misy inona aloha no antony ametrahanao izany fanontaniana izany amiko e? Ny zavaniseho tao aminay no mahagaga ary mahatonga tsy dia ino loatra n'izany voalazanao zany. Tsy zany fa zao e. Niseho taminay data. Tamiko sy tamineny hatramin'ny latsinainy ka hatramin'ny zoma saingy omaly izy vao tena niseho tamiko amin'ny maharaiko azy sy amin'ny mahavadiny neny azy ihany koa. Ary dia naveriny tamiko indray ilay afany talohan'ny nafatesany ny amin'ny tokony hanambadiako ianao fa tsy tadiavako olo-kafa intsony. Nolazainy fa zanaka tsy pakatony aho. Tsy mitady an'izay ahasambatra fa hafinaretana fotsiny ihany. Zavoaka be izy nilazan'izany ary mbola misisika ny amin'ny tokony hanambadiako anao ihany nge. Ka inona no azonao ambara amin'izany? Ary everiko fa mazava tsara aminao ny fipetraky ny olana. Ka inona moa no azoko lazaina aminao ny amin'izany Rija? Indrainao no maniry aho voninantony fa ianao tsy maniry aho vadinao. Inona moa no azoko atao amin'izany? Tsy manatsafidy azoko anaparana? Tsaroko miaratsy andro manalina ihany izany fahasalamako izany anaka. Tato ato izao dia saika tsy afaka mitsangana maharitra fa dia tsy maintsy atao mpandriana toy izao foana e. Ka inona ihany reny mety ho fanafodin'izao zavatra izao Rija? Aza kivikivy foana ianao roneny fa tsy maintsy ataontsika izay hisavan'izao zavatra izao amintsika. Efa nanaiky ny safidiko ny amin'ny hanambadiako any very ianao ary niara-nanaiky an'izany sika mianaka ka tsy maintsy ataontsika re izay hahafoanan'izao zavatra izao na dia mety hamoizana zava-dehibe sasatsasany azy. Inona no tianao lazaina amin'izany ry anako? Inona e? Iaraha mahita eo ihany izany re roneny a. Fa ny amin'ny hitsabonanao aloha izao no tokony ho eritreretina. Ka inona indray moa no azontsika atao izao afa-tsy ny hoe fanarahanareo torohevitra nomen'ny dokotery? Kanefa raha mbola mipetraka eto ihany sika ka mitoy izao fisehoan-javatra izao, angamba nahirana ihany ny anaraka ny hevitry ny dokotera. Mila fiainana milamina sy tony ianao e. Tsy tokony ho taitaitra kanefa aiza moa no isian'izany raha mbola mitoy izao zavatra izao. Ka ahoana ho ianao e? Tokony hifindra ve izany sika e? Eny hifindra kanefa hifindra aiza moa? Asa Any fitadiavana trano no manahirana. ka izany indrindra mantsy re anako. Ikatsaka ny fomba rehetra n'izay azo atao ary neny. Fa ny tiako anontaniananao dia Inona? asa na mety ny ilazana azy amin'ny very ny fisian'io afatra tady io na tsy? Dre, fa nga tsy mbola fantany ny amin'izany moa? Tsy mbola fantany mihitsy. Tsy mbola nilaza taminy a. Fa nahoana kosa ary izany tsy mba nilazainao azy hatr'izay e? Tsy zany fa tsy no heveriko zava-dehibe io afatra tady io ka tsy tonga tao an-tsaiko velively ny ilaza azy taminy. Fa raha amin'izao fotoana izao vao ambara azy tsy mety ve hoy neny? Inona moa no tsy hampienten'izany e? Fa izay fandraisany very azy no tsy fantatra sy izay mety ataony koa e. Ka ny amin'izay indrindra neny no tena hanahirana ny mieritreritra azy roneny e. Mety atahotra vero. Asa na mety ho velim-panahina fotsiny ihany koa aza. Kanefa na ahoana tsy maintsy hametraka olana aminy ny filazana an'izany aminy. Tsotra loatra ne vero neny e. Fa mahagaga ihany ny tsy tiavany dada azy. Arono e. Mba ahoana aloha izy lily Ny amin'ny lila indray efa nanadina azy tokoa amin'izao zavatra izao. Manahy mantsy so azo parana avy aminy no mahatonga an'izao zavatra amintsika izao. Andray. Kanefa
mbola tena tsy hitako mihitsy izay mangirana any amin'izany. De verinao kosa ve fa avantoza tokoa ilily Mahera neny fitiavana ary neny ary indrindra ny orafozana izao no efa tiany tena. Nefa na izany aza manahirana ihany ny eritreritra an'izany Rija. Tovavy endry loatra anie raha ilily ka sarotra ny inona ny mety havitany ratsy aman'olona indrindra zavatoza toy izao. Ary nga moa voatery nataon'olona zao zavatra zao fa tsy mety ho tonga ho azy io ianao. Tonga ho azy io ianao? Tonga ho azy. Raha fahagagana nga tsy mifaka. Io fahatsorana diso tafahoatra ihany koa anie no amono afaty indraindray nefa koa tsy mety miahiahy olona fotsiny amin'izao tsy misy pirofo Eny ataontsika ihany zany fa aza matahotra re ianao hoe ny marina rehefa elan'ny hafenana sy nafinina tsy maintsy mitranga ihany zany amin'ny andro farany ary dia hitaky ny valiny nanafenana azy kosa izy amin'izay fotoana izay. Rija, nahoana nge ho asika raha mitady trano jereo fa niena vetivety teo tsika isanao sa tsy tianao mihitsy ny alantsika ato amin'ity trano ity? Tsy hoe izany tsy akory very fa mbola te hiala nenina ny amin'izao zavatra izao Ninona indray Tsy ahita trano ohatr'izao tsony mantsy sika na hoaiza na amin'ny hatsarahany izany na amin'ny ofany. Ka inona nefa moa no azontsika atao Rija? Lolo ve ho azontsika edina ho ianao ka? Ka izay fototra ny eviny ny tadiavina mba hahafahana manafoana azy re. Fototra ny eviny? Angano lolo misy mipibaiko ka? Inona ny zavatra hieverinao tsy ho vitan'ny mpilalahody Amin'izao andro mazava be izao ve Rija dia mbola misy foana izany? Eny tsy neny toy izany koa taloha very fa saingy hiarany azy ao ka tonga saina hieritreritra ary raha tsy mitandrina azy sika dia mety hanahirana ny hafaran'izao raharaha zao. Rija, inona ny tianao lazaina fa tsy azoko? Oka aloha hitantsika eo ihany izay tena antony fa rehefa afatsika ny olana azontsika atao resaka ihany izany any aoriana. Eny ary Ino izany vero Tsy iny ve izany miantsoantso vonjeo izany Tena miantso vonjeo anie izany Iaraka aminao Rija ka tsy janona rereto fa matahotra. Ka andao ary dia idio ny trano io Neny Neny marina ramba mandre izany izy. Amrombe folo alina latsaka kely foana zao. Neny Neny fa ahoana ary nefa tena feoany mihitsy neny riako teo Ka inona ny hevitra Rija? Mbola hijanona ety ihany ve isika sa ahoana Dao ary aloha atory fa rehefa maraina ny andro makatao amin'iny sika. Tsy misy azo atao mihitsy nge izao alina izao Dao ary fa maninoneny ny fotsiatratra be sara amin'izao. Marina tsy efa vatana mangatsika be ane izy zany fa maninoneny Rija ho afa maninoneny vitany amin'eny ry vero ndray rery Rija jereo fa misy dia tanany eo amin'ny tendany io sady otra mikaikona be neny io tendany jereo aizy indrisy ry dada malalako dia vatranao no naka ny neny tsy ho eto aminay tsony nasika loatra taminay ianao dia sitrakao ny hakamboty anay masina tokoa ny afatry ny maty Rija
Afatry ny maty ahoana ange fa tsy azoko e. Vero eno ihary fa olazaiko anao e. Ento ary. Zay ny afatry dada ry Vero. Lalina zany Rija. Diso angamba tsy nilaza taminao ny fisinjany afatry izany tamin'ny voalohany. Kanefa ataoko ahoana moa? Tsy napoiziko teraka zava-doza toy izao ny fisin'ny afatry dada. Na ho sy ny tokantrano kokoa aza, ary indrindra ho an'ny neny. Ary ny amintsika. Tsy efa tonga amin'ny tsotsoro mambisarana ve tsika izao Rija? Aiza kosa. Tsy misy fanafodiny hafa. Afa-tsy ny fisaranao amiko. Ary ny anambadianao io olona tindrainao io. Kanefa ny Vero tsy faniriako na ovinanao viny zany. Na izaho koa aza ange tsy maniry an'izany velively Rija e. Saingy tohatry ny tsy azo anoarana ka atahoana moa. Ninona? Masina ny afatra ny maty Rija. Fa na tsy tamasy no edena ka ny miaiky reso no fahendrena. Isaraka aminao? Mafy kanefa aleoko mijery anao velona sy miriariana ny ilan'olo-kafa. Toy izay ho fahatahaka ny neny Rija. Raha izany no fatinao ianao Rija dia izay no fahasambarako mangarangarana. Fa raha ianao kosa no fatinao izao sy ny sitrapoko dia zioga mahavesatra tsozakako izany Rija. Ny asambatra anao ny fanotriko. Nefa tsy maintsy manaja ny afatry ny maty sika Rija. Mahay mamela heloka ve ny maty? Sady tsy natao amela heloka izy Rija ny tsy hay avela heloka intsony koa. Efa tapitra momba azy raha ny amin'izao fiainana izao satria fianakavandray no diaviny sy riariavany. Vonina ny itsodrananao Rija. Ahita izay sambatra anao. Vero nahoana ange no ariana ny olona raha fijaliana toy izao no natao amin'ny androm-piainany. Nahoana tsy nifoanana hatramin'ny voalohany sy ny taranany, fa maninona no navela isedra ny fahoriana toy izao? Rija, ahoana ry Vero? mety izy ianao jery nataonao sy ny safidim-ponao samirery alohany ametrahanao izany fanontaniana izany. Moa misy zavatra mangeja ny olona fa tsy ny safidiny sy ny sitrapony. Rija, raha niraraka tsy azo rofiny izao fa ny sisa ny tandremany. Tonga eto aminareo ary izy mivady noho ny fatsapako fa miray fahoriana aminareo ahy. Miray olana sy fahasahiranana ary adi-tsaina aminareo ihany koa. Tsapako ny avezatra fahoriana nodona taminareo ka izay no nahatongavako ifanampy sy hitady izay hevitra asosy ahatsara anareo re. Misaotra kia. Ka inona tsony moa no azonao atao Lila? Efa nafoiny neny. Izay kosa dia tapa-kevitra ny fampitsodrano. Fampitsodrano na dia mbola ny fankaty azy, tsy noho ninona fa noho ny afatry ny maty ihany. Fa izao ny ilana ny hevitrao anga dia ny amin'ny kambanantsika rehefa vita somatsara raha teo ihany koa ny fisarahanay. Tsy izy mivady lasa lavitra loatra re ny eritreritrareo sy ny fanahinareo e. Jereo aloha ny akaiky sy ny ambany maso alohany anapa-kevitra toy izany. Ka inona ho ianao no tokony atao ary? Hiandra ny fahafatesako raha alina amin'ny angalany dada zay vao napa-kevitra. Tsy mbola teo faty oaka aloha dia hotsorona aminao koa izany. Ka inona nefa ho ianao no tokony ataon'izao zavatra izao e? Ka inona moa fa tsy andatsy fanaraka ny afatry ny maty fotsiny? Sa misy inankoatr'izay? Avelao ny maty amin'ny fiainany maty to azy Rija. Fa ny velona mahalala hitondrany ny tenany sy ny fiainany. Averiko farany aminao eto anatrehanareo mivady mihitsy Rija. Fa tsy sitrako ny isarahanao amin'ny vadinao. Tsy sitrako koa nefa ny hafatesanao toy ny andreninao ka noho izany miangavy anao indray ahy. Foany manomboko izao izay rehetra mety ho fifandraisanao amin'ny maty. Avelao ny maty amin'ny fiainany maty to azy.
ny velona malala nitondrany ny tenany sy ny fiainany. Dorokila sy oto reo ody potidamba mena nalainao tamin'ny fatindrainao reo dia ho tapaka hatreo ny fifandraisanao aminy ary tsy anakery aminao tsony ihany koa ny afatry ny maty. Rija, ahoana ry vero? zavatra kely foana dia mety hanimba zavatra maro. Eny fa dia hatramin'ny famoizana naina mihitsy aza. Zavatra kely tokoa. Finoana tahaka ny voatsinapy ihany saingy niteraka zavatra tsy nampozina teo amin'ny fiainana ray manontolo. Misaotra ny lila aloha fa tovovavy endry izy, tovovavy be fitiavana, manana ny finoana marina ao anatiny, manana ny fiainana manokana ny maty ka tsy manana anjara amin'izao fiainana izao intsony izy na dia kely aza fa ny fitiavana mbola hiarah-miaina aminy no mahatonga korotana tsy hailazaina eo amin'ny fiainany velona satria misangy ny aloko ny fahafatesana izy. Izao vao miaiky ny fahamarinany voalazany hatramin'ny voalohany hoe tsy natao hiara-dalana na oviana ny afatry ny maty sy ny safidin'olombelona. Ny afatry ny maty sa miafatry ny maty sa safidin'olombelona. safidin'olombelona. Nosoratany Nary Rakotomahenina, Tantara novelomin'ny Noro Tina ary Niony, niaraka tamin'ny Arliva. nisahana ny feo Nirina Rariam Fitsoa.